Eo amin'ny sehatra ara-toe-karena mihamafy ny fifandraisana misy eo amin'ireo banky sy ireo orinasa antserasera, orinasa mpifandraisan-davitra na ny opérateur mobile izay mikirakira vola eto Madagasikara raha ny fanamariana izay nentin'ny tale général-ny Samifina atao anatin'ity fanadihadiana ity. Ankoatran'ny banky dia mikirakira vola ihany koa ireo orinasa mpifandraisana amin'ny alalan'ireo tolotra mobile money samihafa. Misy ary amafisina ny fiaraha-miasa amin'ny Samifina na ny sampandraraha malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampiororona. Mihamafy ny fiaraha-miasa ny banky sy ny Samifina. Tamin'ity taona ity zay dia niezaka foana ampiofana ny banky ny sampandraraha mikirakira vola ary ihany koa ireo sampana hafa zany toy ny kompania na téléphonie mobile izay manao koa an'ilay raha fivezivezena vola. Tsy maintsy amafisina zany fivezivezena vola amin'ireny satria mba hisorohana ny mety handalovana famotsim-bola na sanatria famatsiana fampiororona amin'ny alalan'ireny dia ny fanamafisana voalohany dia ny fiaraha-miasa amin'ireny sampandraraha. Efa eo anivon'ny filan-kevitry gouvernemanta ny volavolan-dalàna mikasika ny famerenana ny fananana azo avy amin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Voalaza fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny fenitra takiana io lalàna io. Tsy io lalàna io irery no antenaina fa hodinian'ny parlemanta tsy ho ela fa ao ihany koa ny lalàna mikasika ny fiara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny lalàna mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampiororona. Mifampiankina moa ireo lalàna telo ireo.